année de plénitude. Fandresena ho andreo izay mandeha araka ny famarinan'Andriamanitra. Raha tianao ny handresy amin'ity taona ity dia misy taridalana vitsivitsy reto izay indray nijerentsika ao anatin'ity vidéo ity. Misy taridalana reto hampandresy anao amin'ity taona 2024 ity. Faly miarabantsika rehetra, minao fahasalama tsara ianao, misaotra anao manaraka hatrany ny Pejy mitsangana ka miazava. Misy taridalana reto hampandresy antsika amin'ity taona ity. Voalohany, ajaony ray aman-dreninao izay niteraka anao sy ny ray aman-dreninao ara-panahy. Manajany rainao sy ny reninao fa zany ny didy voalohany misy teny fikasana. Zany hoe mahela velona ny fanajana ny ray aman-dreny. Amin'izao voalohany taona izao dia azo adino ny manana solom-body akoho any amin'ny ray aman-dreninao. Ny faharoa, mifandraisa feno amin'Andriamanitra. Tokony hanana communion manokana amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe izao ny voaloboka, ianareo ny sampana. Izay miray amiko dia amo be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahefa manao na inona na inona. Ny fahatelo, aoka ho feno ny fanahy masina mandrakariva ianao. Zany hoe aoka ngetaeta ny fanahy masina ianao. Ary ny fahaefatra, aiza mandany andro amin'ny olona tsy tianao. Ny fahadimy, aiza entina manaraka anao ny vesatra ny 324. Ny fahaenina, bandiny no avy ary sahy mandresy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fahafito, vitao ny asa fanomponao. Aoka amin'ity taona ity tsy sola na dia iray ary tsy hanompo an'Andriamanitra. Ny fahavalo, aiza mandany andro amin'ny zavatra tsisy dikany. Atombony fiainam-bavaka ao, manana fiainam-bavaka matotra, maharitra ary tsy miovaova, mianoto toriteny, tiava zavatra ara-panahy. Na fotoam-bavaka io, ninona zany zavatra ara-panahy dia tiavan'izany. Raisy ny Hitsondrano, mivavaka izahay, aomby ane ianao amin'ity taona ity. Tsy ala aminao ane ny mason'Andriamanitra ary izay mikasika anao dia tahaka ny mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Izay mikitika anao dia tahaka mikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Mivavaka izahay, tsisy fahavalo, avanina amin'ny famelezana anao sy amin'ny fikasan-dratsy izay atao aminao sy ny ankohonanao. Omen'Andriamanitra anao ane ny tsara indrindra amin'ity taona ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany aiza dimy misabone Pejy ary zarao amin'ny olona tianao zao vidéo zao satria maro ny olona mila fampaherezana. Veloma tompoko.